Fitserana lasa fitiavana no niarahako taminy. Enjany zany Coucou Judas Rova, hitantara ilay tantaram-pitiavako za. Mba tsy aseho ny anarako raha avoakanareo azafady. Vehivavy 25 ans, 20 taona zany. Mbola mianatra amin'ny université manambady aman-janaka ihany koa fa mbola tsy vita mariage. Fitserana lasa fitiavana izay no niarahako taminy. Efa somary lehibe noho zao izy mifanelanelana 10 taona ny taonanay za tia ary mbola tsy nampirafy azy hatramin'izay niarahako taminy. Bravo. Mbola misy olona ohatra izany. Nisy olana be za tamin'ny niteraka ny zanako nandalo fandidiana inenina zany nandritra ity taona ity. Zany hoe avy niteraka an'ilay zana zany izy dia indimy ny didiny. Après tany amin'ny Freedom from Fistula Tamatave no nahatsara izao. Tamin'izaho narary dia io vadiko io no nikarakara isan'andro nanasa indrindra ny malotoko satria tany no nisy olana nodidiny. Namafina amin'ny tsara dia eo foana. Tena tsara be. Ny zanakay tsy nono tamiko fa merci. Tsapako hoe sahirana be izy satria za narary foana. Ny zaza tsy maintsy nividianana ronono foana. Ny zavatra nampalahelo dia kay izy nampirafy tratraka tamin'ny message dia ny fony izy fa tsy noraisiko fa tena narary be ny foko. Lasa nody tany amin'ny ray aman-dreniko za. Dia niverina rehefa sitrana ny ratrako. Faharoa koa izy tsy mba manome vola mihitsy fa juste bazary isan'andro fotsiny. Tonga dia juste be zany. Izy manengitengy iPhone fa hoe za tsy mikarama. C'est quoi manengitengy? Manengitengy zany ohatran'ny hoe manesoeso na manendritsindrona na manambanimbany ngambany zay fahazahoako azy. Na miketroketoka. Zany hoe tsy mba afaka mividy zavatra tiako ohatra ny vehivavy hafa na ny zanako aza indraindray vao mahazo akanjo sy kilalao. Dia amin'izao fety izao moa dia tsy nahazo na akanjo na kilalao ny zanako. Tsy miteny aho satria mankarary ny foko be ilay valiteniny indraindray. Rehefa misakafo izahay mianaka dia izay ny zava-dehibe. Isaka mangataka zavatra aho dia tsy izany no prioritaire. Enjany izany andray aza mamanao an'izany moa reto. Mamako marary mafy voan'ny cancer du sein dia tsy te hanahirana ny zareo za. Aleoko miaritra ato aloha mandra-pahavita ny fianarako sy ahitako asa. Amin'ny ankapobeny azoko hiafiana ihany ilay izy noho ny zanako sy ho an'ny zanako. Fa mahatsapa fotsiny aho hoe tsy tia izy. Indraindray za te hisaraka nefa tsy ho veliko mihitsy ny zanako. Zay ilay izy. Merci beaucoup. Misy contraste be zany hoe navita nikarakara be dia avy eo nefa mivaliny hoe lasa somary manengitingy indray. Inona zavatra anseho? Ny zavatra anseho zany tao? Zavatra anseho sujet matotra be moa ilay izy fa matetika moa zany ny lehilahy mieritreritra an'izay hoe rehefa tsy afaka avy ny vehivavy amin'ny resaka firaisana ohatra dia lasa mitady anakafa ve. Tena misy an'izay mihitsy tokoa aloha. Sujet matotra be mihitsy ilay izy moa zany fa somary resahana ohatrohatran'izay ihany ilay izy na tena marina. Mieritreritra koa hoe miteny izy hoe fitserana dia lasa fitiavana. Zany hoe au début zany izy tsy tia an'ilay lehilahy. Fa ilay lehilahy zany mety niansista be. Niansista ilay lehilahy dia dia nampalahelo anazy dia aleo rangahy iarahana ohatra. Dia dia hoe je sais pas dia hoe natsapan'izay ve ilay lehilahy ohatra dia lasa nanao vengeance taty aoriana ve. Possible. Nefa izy koa nefa nikarakara. Eny fa na izany ary nikarakara fa ilay ny fijeriko azy zany rehefa mitombo koa ve ny taona iarahana dia mety mba misy ohatrohatr'izay indraindray. Eny efa ninona zany hoe inga mba hiverina ohatran'ny tamin'ny voalohany indray fa hoe mba mauvaise passe moa zany filazan'izany. Hoe andalovana fotsiny izany ilay izy. Mieritreritra kely koa hoe
mety de toute façon moa zany rehefa le manao podcast ohatr'izao a fianarana ho an'ny hafa zany le zavatra miainan'le olona de fizarana eritreritra fotsiny hafa mety raha diso mety diso mety hoe tsy zakan'le lehilahy koa le hoe nao hoe nisy problème teo de tonga ianao de lasa nandeha nody marina hoe nisy hoe nampirafy le lehilahy de nalahelo be izy de lasa izy nandeha nody tany amin'ny ray aman-dreniny de hoe rehefa nilamindamina kokoa zany ny fony hoe sitrana ny ratrany a de miverina atao tokantrano ihany izy fa na izany ara zany mieritreritra hoe ao anatin'ny couple zany misy sens anankiroa le izy rehefa nandeha aloha zany amiko raha hoe nandeha rehefa mandeha de tena hoe tapa-kevitra hoe mandeha de tsy miverina satria ny suiten'le izy avy eo mety tantara kely ohatr' izao tena lasa kely de fa lasa fa nefa koa matoa le lehilahy mbola nandray a de tokony hoe tia zany de tsy manao an'izany hoe mampifilafila zany fa enjana be koa nge le fitiavana migerer anazy io marina aloha zany fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany nefa eritrereto foana reto le zazakely a de zazany ny tena mampalahelo hoe le hoe miafy ho an'ny zanako manana fa tena tokony ho tonga amin'izay stade zay ve le izy de raha ohatra koa hoe ho an'ny lehilahy zany rehefa tsy miasa ny vehivavy de tokony anjaran'ny lehilahy mamelona azy satria lekenao tamin'iny izy mamelombelona koa moa zany fa tsy hoe mamelona fotsiny le mamelona fotsiny manko ohatrany hoe mba mamelombelona ny fanahy koa zany hoe mba hoe misy zavatra tiako atao de mba manome an'le vehivavy koa fa tsy hoe resaka hoe bazary fotsiny hoe rehefa misakafo de zay fa mba misy famelombelomana aina koa zany akoatran'izay zay ngambany zany ny androany tapany misy aloka de ny tsara foana moa zany de hoe mba miresaka foana ho an'izay zavatra mba azo alamina de mba hatsaraina miandalana iny zay de ny conseil kely tiako omena andria raha mijery indria amin'izao a de ezao alaina foana ihany ny fony azondry aza manao hoe iafiko any zanako mbola tsy mahavelona anazy fa matoa mbola mijanonao de mbola misy fitiavanao a de tena izao alaina ny fony mety nisy zavatra fa izao fantarina hoe inona nahatonga an'le hoe olona tia be navita hoe nikarakara mamafatra amin'ny malotondrisy sy ny sisa de tampoka teo tena ny lasa tonga de mivadika hoe tena tsy zavatra hafa mihitsy raha mbola tiandry le olona miaraka amindria le vadindria de zay atao hoe izao alaina ny fony izao fantarina hoe inona nahatonga an'le izy a de ingane milamina ingane mba hilamina de mirary soa be dia be ho anareo telo mianaka kely sy ho anareo mpijery rehetra de zay raha ohatra moa hoe manana conseil nareo ho anazy de ataovy anaty commentaire ao zay